Am'izao fotoan'izao dia tsy mijanona fotsiny ary teteny raha hoe tsy mijanona intsony amin'le fanelezana taratasy sy fanapareana an'ireny taratasy ireny taloha satria am'izao fotoan'izao amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao tsy dia betsaka ary mety tsy misy intsony raha ny olona izay mampiasa izy ireny fa efa mifandray amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny email, amin'ny alalan'ny fitaovam-pitserasera maro samihafa ka misy fivoarana zany ny tontolon'ny postra amin'izao fotoan'izao ary izay fivoarana izay no tokony raisiny rehetra hanavaozana ihany koa zany ny rafitra ao amin'ny io resaka postra io aty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Ny postra dia sehatra izay tena hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena, fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana izay tena paka any amin'ny vahoaka. Amin'izao fotoan'izao moa efa misy ilay antsoina hoe fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny ara-bola. Hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany ny mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona. Efa azo atao ny manao varotra amin'ny alalan'ny telefona. Noho izany zany dia zany rehetrarehetra zany no dinihana ao anatin'izao conférence izao mba ilazana amintsika zany fa tena efa mivoatra be ary mivoatra aingana dia aingana ny tontolon'ny postra ao anatin'le hoe kajy mirindrina le numérique io zany ka dia izay no atrehana ary tsika malagasy sy eto Madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy.